Ho an'ny taranja basket dia tonga anome traikefa ho an'ny ekipa pirenena malagasy ho amin'ny fanomanana ny lalao nosy izay atao atsy nosy Maurice ilay manampahaizana sénégalais avy amin'ny FIBA Afrique Tchèque Char. Ankoatr'izay dia maromaro ihany koa ny fandarana asan'ny fédération malagasy ny taranja basket ato nisy moa ny fampitam-baovao nataon'ny mpitatana ity fédération ity nandritra ny fampahafantarana ny fahatongavan'ny Tchèque Char eto amintsika. Ny sabotsy 7 jona lasa teo no niverina ny vondrona indray ny ekipa pirenena malagasy taranja basket ho fanomanana ny andian'ny fahafolony lalaon'ny nosy aty amin'ny faritry ny ranomasimbe indianina tao atsy Maurice. Mpilalao 12 lahy sy 12 vavy no voantso amin'izany fampivondronana izany. Hoentina manatsara ny fanomanantena ary dia tonga manofana sy mizara ny traikefany amin'ny mpilalao malagasy sy ny mpanazatra ilay manampahaizana teratany sénégalais avy amin'ny FIBA Tchèque Char. Indro isanandro ny fanazarantena tarihany ho an'ny ekipa pirenena ao amin'ny ANS Peflo. Ho an'ity teknisianina ity dia tokony havita zavatra amin'ny mpilalao malagasy satria manana finiavana. Marihana fa mbola isy ny sivana farany amoana ny anaran'ireo mpilalao 12 lahy sy 12 vavy andeha hiaro ny vonina pirenena any Maurice. Nandritra ny fotoana nampahafantarana ny fahatongavan'ny Tchèque Char hanomana ny ekipa pirenena malagasy moa dia anisan'ny koa ny fampitam-baovao maromaro avy amin'ny fédération malagasy ny taranja basket. Ny voalohany amin'izany dia ny fampahafantarana ny fatafitan'ny malagasy hiatrika ny lalao afrikanina atao any Maroc ny 12 ka hatramin'ny 30 aogositra ho avy izao ho an'ny basket 3 contre 3. Izany dia noho ny fahazahoan'ny ekipa lehilahy ny laharana fahavalo sy ny laharana fahasivy ho an'ny vehivavy amin'ny firenena afrikanina rehetra atao riny ny fifaninanana ny sesina atao teto Madagasikara. Hatreto dia miandro ny fankatoavana sy ny fanamafisana avy amin'ny ministera-pia ny fandefasana ny ekipa pirenena hiatrika io fifaninanana io. Tsaivina fa mila fanamafisana 30 andro mialohan'ny fifaninanana ny fandraisana anjara amin'ity lalao afrikanina ity. Anarak'izay dia fantatra ihany koa fanaroso ny 30 aogositra ka hatramin'ny 9 septambra ny fihodinana faharoa ny fiadinan'ny tompon-daka nasionaly sokajy NA. Izany dia mba ahafahan'ny ekipa tompon-daka mandray anjara amin'ny CCCOI. Ny fiadinan'ny amboaran'ny ranomasimbe indianina dia tafiditra amin'ny dingan'ny voalohan'ny fifanitsan'ny BAL na ny Basket Africa League izay fiantsoana vaovao ny Afro League ary miasa amin'ny NBA. Makasika izay fiara-miasa amin'ny NBA izay dia totosa ny fifanaovan'ny sy ny mpiara-miasa amin'ny NBA mandritra ny 4 taona. Isy amin'izany ny fametrahana liga ho an'ny tanora avy amina sekoly misy 30 eto andrenivohitra ho an'ny topolalaovana 12 sy 20 sy 20 sy 20. Hitovy amin'ny firafitry ny fifaninanana any amin'ny NBA mihitsy ny hetsika atao ho an'ireo ankizy latsaky ny 19 taona amin'ny tetika asa io ary aritra 14 herinandro. Ateboka fahadimy no resahan'ny FMBB ihany koa ny fisian'ny fivorimbean'ny FIBA izay rahana fifidianana ny 12 sy 13 jona ho avy izao any Mali. Fantatra fa hilatsaka eo amin'ny toeran'ny président du conseil de développement moa ny mpitatana ny baskety malagasy. Ary farany dia nampafantatra ny fiampiantranoan'ny Madagasikara ny andian'ny 15 ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika isatarika taona 17 sy 20 sokajy vehivavy. Ny volana novambra na desambra ho avy izao ny malagasy ny ekipan'ny Mbitol izay tompon-daka 18 sy 20 arak'izany no isolontenan'ny Madagasikara. Mbola misy ekipa faharoa nefa raha toka ny malagasy no mandrombaka ny amboaran'ny ranomasimbe indianina topolalaovana 17 sy 20.